Manoatra ny araba topilasy toko vavy tonga soa indray atao anatin'ny fotoanany fanomezana isika dia ny fandaharana zo iteny raha antsika rehefa alin'ny alakamisy tahaka izao. Teboka anankiroa goavana eto amin'ny firenena no anasantsika vahiny amin'ity alina ity. Ny vahintsika aloha ny voalohany dia ireo mpiasa solotena mpitondra teny avy eo anivony ilay hetsika tambabe ny mpiasa ny jirama iresantsika amin'izy ireo hoe inona marina ny olana ao anatin'izany orinasa-mpanjakana jirama izany amin'izao fotoana izao. Tore hoe miova sata dia ny hetsika ny mpiasa amin'izao fotoana izao. Ny faharoa manarak'izay ihany koa dia eo ihany koa ny firaisamonim-pirenena andrasantsika ny fahatongavan'izy ireo eto amin'ny fandaharana izay mikarakara ihany koa ny forum goavana eto Antananarivo amin'izao fotoana izao, ary manakambara ihany koa makasika ny hetsika lehibe na tanterahana tany la Frantsa tany dia nidinika iraisan'ny frantsay sy malagasy teo amin'ny resaka Îles Éparses. Maro ihany koa ny mety ambarandreo mpikambana eo anivon'ny firaisamonim-pirenendreo amin'ity alina ity. Fa manasantsika rehetra anaraka ny fandaharana. Eny ary raisitsika voalohany ry zareo avy eo anivon'ny ina moa zany eo anivon'ny Tambabe ny mpiasan'ny jirama hetsika mandeha amin'izao fotoana izao. Andriamatoa, Anomora, Ratovo, Manarivo. Miarabanao, tonga soa eto amin'ny fandaharana. Miaraba Arnanja, miaraba ny mpanaraka ny Drimina, miaraba ihany koa ny mpiara-miasa jirama rehetra manerana Madagasikara. Andriamatoa Aina Andriamaoly, mpitondra teny, azafady mpitondra teny ihany koa avy ao anatin'izay hetsika Tambabe izay, misaotranao ihany koa nanaiko vahiny fandaharana. Miaraba Arniaja, misaotra ny Drimina, miaraba ihany koa ny mpanaraka ny fandaharana rehetrarehetra sy ny vahoaka rehetra manaraka ary ny mpiara-miasa jirama. Eny ary tompoko, eo ianareo fanontaniana voalohany apetraka aminareo amin'ity alina ity aloha dia ny hoe fa nisy inona no narehatra le afo no mahatonga ny Tambabe ny mpiasa re amin'izao fotoana izao fa mihetsika atsy, mivory aroa, mitokona atsy, mitokona roa. Misaotranao aloha manamafy an'le hoe Tambabe ary ngeza le hetsika, satria mbola misy mieritreritra hoe vitsivitsy, satria mpiara-miasa eto anivon'ny jirama eo amin'ny 3 arivo eo no nandray anjara mivantana tamin'ny Tambabe. Zany hoe raha ambara zany any amin'ny 70 isan-jato ny mpiasa ny jirama zany nanatanteraka iny fivorimbe ary nanangana ny Tambabe ny mpiasa iny. Ny mahatonga ny hetsika dia ny fanovana ny statut ny orinasa jirama. Ny statut ny orinasa jirama dia ordonnance 75/024. Izy io zany dia hoe hikarakara ny vahoaka malagasy tsy maka tombony. Zay zany nanangana ny fitondrana azy tamin'izany fotoana, nanaovana ny nationalisation dia noraisan'ny fanjakana malagasy ny fitantanana ny jiro sy rano ho an'ny vahoaka malagasy tsy haka tombony isika. Mamokatra, mitatitra, mitsinjara herinaratra, mampiakatra rano, manadio, mitatitra ary mitsinjara rano. Ilay statut vaovao nalainy ny fanjakana tamin'ny lalàna 2014-014 nefa dia hoe mivadika ho société commerciale. Na le lalàna 2014-014 dia natao ho an'ny orinasa commerciale. Dia zay zany mahatonga anay hoe inona no mahatonga ny fanjakana manery ny orinasa jirama avadika ho société commerciale nefa société industrielle. Ny fanjakana ve zany andeha haka tombony amin'ny vahoaka malagasy, ary zay natonga anay nijoro hoe tandindomindoza ny vahoaka malagasy, tandindomindoza ny sehatra fiariana eto amin'ny firenena, satria amintsika izao ao anatin'ny fanjakana izy efa sahirana isika dia tsy ekenay zany, ary zay ihany le tsy ekenay tsy miresaka zavatra hafa zay fa ny tsy ekenay dia hoe tsy azo avadika société commerciale ny orinasa jirama. Zay no natonga ny mpiasa rehetra tena nihetsika 70 isan-jato hoe manerana Madagasikara no tonga dia nihetsika tsy mety io fa aleotsika mijoro ho an'ny vahoaka malagasy. Misy matsy miteny hoe isy fanenana mpiasa maro be eo anivon'ny orinasa jirama, tsy fantatro hoe inona marina ny tena
ayahan'ny mpiasa ao anatin'izay so de tahotra no very asa de mihetsika le mpiasa zany. Misaotra. Ny ayahan'ny mpiasa aloha am'izao de tena mitodika any amin'ny vahoaka satria ny mpiasa vahoaka ihany koa. Ny ayahan'ny tambabean'ny mpiasa am'izao de hoe io orinasa hivadika hitady tombony. Zay ny tena hijerevan'ny tambabe am'izao. Tsy manana aya mihitsy ny mpiasa hatreto aloha hoe fanenana, hoahena satria am'izao fotoana zao satria mpiasa betsaka matoa hahena nefa ny am'izao fotoana zao misy asa ataon'ny mpiasa ny JIRAMA avoaka ny ivelany. Ohatra ny olona mandeha manao relevé any aminareo efa mety prestataire. Zany hoe ny fandaminana zany ao anatiny tsy misy ahiahy ny tombontsoan'ny mpiasa ho arovana. Fa eto de mitodika mihitsy ny tambabe amin'ny mpiara-miasa ho an'ny tombontsoan'ny malagasy rehetra am'izao fotoana izao. Zany hoe fanenana mpiasa izany mety hoe ahiahany ambadika any zany satria raha ohatra ny ka le orinasa mihitsy no lasa hitady tombony mety ho zavatra kely de kely zany avy eo miohatra amin'ny hazo ny vahoaka malagasy. Raha samy tombontsoa ny vahoaka malagasy no jerenareo eo anivon'ny tambabe ny mpiasan'ny JIRAMA ataontsika hoe ny ainan'ny olana fahatapahan-jiro ny vahoaka malagasy nanana olana tamin'ny resaka facture niakatra ny vahoaka malagasy nefa ny mbola mizaka an'le resaka fahatapahan-jiro ihany tsy nayanona ny feo anareo fa am'izao fotoana izao rehefa hoe iovasata ho avadika an'ilay société mitady tombony ilay JIRAMA de miteninareo inona mahasamy hafa an'izay nefa samy tokony ho tombontsoam-bahoaka daholo zay. Inona ny avalinareo am'izay zany? Misy tsy itovizany mihitsy ka. Ny anankiray aloha zany ny fiainana andavanandro ny orinasa JIRAMA aloha mikarakara an'le vahoaka izy. Nefa hatram'izay ary tsy naka tombony. Na tsy naka tombony ary ny orinasa JIRAMA dia tsy navita nampiodina ny tenany izy noho ny contrat izay ataony ny fitondram-panjakana. Tsy hoe zao fitondran'izao ihany zany fitondrana ny fandimby. Indrindra zany tao aorianany 570 ny tsara ho fantatsika zany de ny hoe nampiodina ny tenany ny orinasa JIRAMA tamin'ny 1975 hatramin'ny 1995 zany hoe nisy 20 taona zany teo. Tsy mbola naheno an'izany tsika hoe maty antoka. Tsy mbola naheno tsika nisy délestage tsy nisy olana. Fa tao aorianan'izay tsika rehefa nomboka niditra ny mpamatsy vola tamin'izany fotoana zany izy zany hoe financement parallèle zao de nisy ny lalàna be deaibe. Teo am'izay zany tsika ny nanomboka potika. Zany hoe le décision politique napotika tsika. Tsy manana safidy am'izany ny mpiasan'ny JIRAMA. Raha omena ohatra ny tsika zany zao am'izao iainana zao ny vidin'ny carburant manodidina ny 20 miliara d'ariary. Akoatr'izay nefa tsika mbola mividy herinaratra. Zany hoe ny fanjakana zany namotika an'ilay système de production tany amin'ny famokarana. Dia lasa mividy tsika any ivelany. Akoatra n'le fifanarahana mividy herinaratra de mbola tsika ny miantoka gazoil na amin'ny fiol. Tsika mbola iantoka ny menaka. Dia zay le hoe lasa nisy mpandrarana hiditra tato anatiny. Lasa nisy faty antoka zany tato amin'ny orinasa satria le vola alohan'ny mpanjifa kely. Fanjakana zany afina foana hoe tsika hikarakara vahoaka. Nefa izy napiditra orinasa nitady tombony tao anatin'le. Io tsika zany zao 30 taona ty aoriana potika tanteraka tsika. Noho izay zavatra ampidirana mpandraraha atao anatin'le orinasa zay. Ny fahatapahan-jiro zany tsy miankina amin'ny mpiasan'ny JIRAMA fa tena antony ara ekonomika mihitsy ny fifanarahana ataon'ny mpitondra fanjakana no mamotika atsika. Rehefa nanao fifanarahana amin'ny olona ivelany ny fanjakana de lasa misy elanelana zany ilay vidin'ny kilowattheure alohan'ny mpanjifa sy ilay hividianantsika n'ilay angovo. Dia voatery ny fanjakana nanao subvention nameno an'io le elanelam-bidy io. Am'izao fotoana zao nefa ny hoe tsy mamoaka subvention ntsony. Iza raha ny ameno an'le elanelam-bidy. Fa naninona zany isika fanjakana malagasy no nanaiky nanapotehana ny orinasa JIRAMA
raha le lalàna libéralisation du secteur de l'électricité ny resahana misy toerana sy tany eto a tsy mbola misy jirama zany hoe raha le lalàna zany nampiarina de tokony any am'ireny toerany reny a ny mpandrarano miditra fa naninona le eto an-Tananarivo a efa misy jirama ary tsy nahafaty antoka ny jirama no nompotehana dia nidira ny mpandrara de teo le mahatonga anay mihetsika zay a mampaneno lakilosy foana misitona lakilosy foana mbo aneno a nandritra ny zay fitondrana ny fanesy fa tamin'ity zany a de hitanay mihitsy hoe efa tena tsy rariny intsony a izany hoe fanjakana hitady tombony amin'ny vahoaka malagasy zany fa aminay io a tsy maintsy izy mpandrara hafa ao andrara de zay a no tsy ekenay ho an'ny vahoaka malagasy mety ho avy telo eno am'izao zany ny fakturanao tsy miova ny fandanianao a fa haka tombony le orinasa hiditra ao a de ho avy telo fahatelo eny ny fakturanao ohatrany ahoana ny endrika itondranareo an'ilay tolo lasa tsy fanekenan'izay ary anao inonareo zany am'izao fotoana zao re ihany hoe nangataka fionana raha tsy diso a tamin'ny DG nisy ve zay fionan'izay aloha aiza ho aizitsika am'izao zany a resan vahoaka malagasy zany zao hoe zavatra vitanareo zany hatramin'izao raha ny digana rehetra aloha zany efa natao a natomboka aloha tao anatiny tamin'ny mpiara-miasa fampafantarana fampiantsoana fanontaniana hoe ahoana nahazo tamberiny avy any amin'ny mpiara-miasa izay le hoe tsy mety io potikitsika potika ny firenena inona ary no atao andao atao aloha ny fivorimbe ny AG rehefa natao ny AG a niara-ndalana tamin'izay a de nampifantarina ireo ministera zay nanao tao anatin'le statut vaovao a de ministerany angovo ministerany vola sy ministerany rano nampifantariny ireo hoe misy loza mitataoany mety hiatra ankehitriny zay a nandefa taratasy koa ho an'ny fitondram-panjakana indrindrandrindra ny filoha André Rajoelina nandefa taratasy mba hiona sy fandinika amin'ny mpiara-miasa jirama mba hahafahana mijery andatabatra boribory hoe makaiza marina nitondran'ny orinasa jirama inona marina ny tena olana ao anatiny am'izao fotoana zao ary inona le mahatonga an'le hoe ny orinasa jirama hoentina makany am'le orinasa hitady tombony ho arenina ho atao ahoana ho aniza nanerena le orinasa jirama ho an'ny vahoaka ny tokony anarenana azy ary hoentina makany am'izay hoe ho an'ny vahoaka zay le hoe herinaratra sy ny rano hatreo zany aloha nydingana natao ary eo zany tsika ary zay ny antony isaorana anareo satria manamafy an'izay antso zay hoe andao fampiresaka iona amin'ny filoham-pirenena mba hidinihana lalindalina kokoa mahakasika ny orinasa jirama fa nareo ve aloha tafiona tamin'le DG le directeur am'izao le tale général mbola tsy niaona zay fa mahakasika an'ity resaka ity fa amin'ny ankapobeny zay misy zavatra ifampiresahana amin'ny resaka ao anatiny satria ny tambaben'ny mpiara-miasa zany de mahita hoe any amin'ny filoham-pirenena mihitsy sika any zany no tokony amahany io maromaro ihany ny olona hoe iresahany nao anaty fitondrana raha fandraindray a manao valiteny tsy mifanaraka am'le eritreretinay hoe mba hamahaolana fa le hoe nareo manakorotana de zay no mahatonga anay mitodika amin'ny filoham-pirenena hoe ianao irery mila miresaka aminay fa voavahantsika io olana fanontaniako aloha tonga de zay mihitsy inona fanazavana hitanareo fa tsy manakorotana nareo am'izao zao zavatra ataonareo zao ny tsy manakorotana aloha de ny hoe tsy ampy aneny fifaneraserana zahay raha araky ny lalàna zany de zay ao anatin'ny atao hoe partenaires sociaux ao anatin'ny code du travail ny atao hoe partenaires sociaux zany de ohatrany hoe banque mondiale na ny BEI na ny BAD ny syndicat ao anatin'ny partenaires sociaux tokony natsona zany zay hoe misy ohatr'izao fa iverinay zany hoe matoa zay na ilika tsy natsona tsy mifampiresany misy antony ao hatramy voalohany fa lay statut zay zany mitovy aminareo vahoaka any anaty tambajaotra serasera zay no mahita n'lay gazety mpanjakana de aminay zany ilay fihetsiky ny mpitondra zay no nanapaka ny fifampiresana tsy manakorotana zay satria zay indray ara zao no mbola miteny hoe andao ifampiresaka mbola tsy nirosy zay tamin'ny fitokonana
mbola tsy nirosy zay tamina inona iny fa namory mpiasa izay hitany rehetrarehetra hitan'izao tontolo zao ianao gazety rehetra fa namaly ny mpiasany jirama ary nahazo hery zay satria hoe raha ohatra ny mpiasa 300 teo amin'ny 4,000 mety marina hoe manankorotany fa mamperitreritra ny fitondrana hoe ny mpiasa ny jirama rehetra mihitsy 700 ny mpiasa no miteny amin'ny fanjakana hoe andaotsika iresaka andadabatra boribory fa tsy mety io statut nataonareo ie sao de mbola misy anam-pina aloha nareo am'zay reka statut zay fa hivadika resaka hafa kely akoloha mbola misy anam-pina afaka vadikitsika eny ny tena fanontanian'ny olona zany zao satria ny olona zany zao rehefa jery le resaka hoe délestage de mandeha ny fampanantenana maro samihafa iva am'izao io iva am'izao io am'izao io am'izao io fa be de be zay délai nomena zay de osy ny olona hoe vadika lasaka bary politika fa eto zao nareo tena teknisiany nareo mpiasany jirama tena teantany mihitsy zany za mity androany ity mba ho fantatry voaka malagasy tena efa mba akaiky ve vaolany le resaka délestage io raha fahitanareo azy ao anatiny ao satria tena maro no memenina maro no tsy mintsony maro ihany koa ny atao sehatra sapotika zao zany loha fa lasa any amin'ny tsy délestage tsony indray fa any amin'ny resaka hoe sata statut sy ninona indray no any ny resaka fa ny olona aloha zany zao aloha tsy de mirarahan'le statut loatra fa le délestage aloha le jiro mirehatra ao tokantrano ny fantany aloha de eo zany tiako anontaniana hoe inona marina le tena zava-misy ao akaiky vaolana sa mbola lavitrezaka eto zany aloha resaka délestage sika de tsara aloha hoe azavaina hoe ahoana moa zany ny tena mahatonga le délestage voalohany zavatra tsotra tsy ampy ny tolotra omena ny orinasa jirama tsy afaka morona tolotra omena raha atao kely ny tantara izany hoe nanomboka tany aloha tany raha ataoko hoe 200 mégawattheure ny puissance ny jirama ny ena fa napina le puissance fa napina ho an'ny mpandraraha tsy miankina ny fitombona nefany mitombo ihany ny fototra fisasa ny fitaterana tsy nisy fanamboarana zany hoe ny zavatra omena tsy maharaka an'ireo zay mila de tsy maintsy misy ny fahatapahana miaraka an'izay mirindran-dalana miaraka amin'izay ny fiovovan'ny toetrandro raha ataoko hoe andeha kaleka raha misy gropy anankefatra ataoko hoe 2 volana ny gropy efatra ny mandeha fa ny akamarony gropy anankiroa mandeha satria tsy ampy ny rano ny hoe akaiky salavitra io finiavan'ny fitondram-panjakana fa tsy hito anivo ny jirama finiavan'ny fitondram-panjakana nitondra zavatra mety hoe afaka analana azy ao anatin'ny fotoana fohy na anatin'ny fotoana lavitrezaka zany hoe mitodika kokoa zany zay hoe mirindran-dalana ihany any amin'le resaka satala izy hoe ny mpiasan'ny jiramany vonona iaranarina vonona iary tondra n'le fanarenana sy ana foana ny délestage ary ny mpiasan'ny jiramany kaikaiky ihany koa amin'io zavatra ny mpiasan'ny jiramany voatorabato satria noho izay délestage nefa ny tsy afaka manoatra satria ireo zavatra ireo ny fitaovana eo ampelantanany ireo ny nomena azy amena amalina ny tolotra zay tadiavin'ny mpanjifa de zay mbola hoe mitodika mihitsy any am'le fahavononana na atao hoe volonté hoe hitondra an'le hoe fahafapohan'ny vahoaka am'izao fotoana zao hoetiko kely any zay adevitra zay hoe ny fitondram-panjakana ny teny fa hitondra puissance maromaro izy atao anatin'ny fotoana fohy zany hoe hitondra parc solaire izy hitondra éolienne izy hitondra hydraulique izy isorana be da be satria fa volonté zany fa hoe mifanaraka am'le filana ary mitodika makaizy ireo puissance hoentin'ireo raha am'izao fotoana zao raha ohatra atao hoe 20 isan-jato ny an'ny mpandraraha privé 3 isan-jato ny an'ny orinasa jirama zay ataoko hoe ny angovo ny fototry ny arikarena zay tokony hivadika zany hoe tokony ny fanjakana ny manana betsaka amin'ny angovo noho ny mpandraraha zany hoe tokony hivadika 70 zany le izy izay zany le hoe le fahavononana ao anatin'izay fahavononana zay ny famafana ny délestage ao anatin'izay fahavononana zay ny afahana
mame mitolotra tsara ho an'ny vahoaka ary mipiasa ny jirama teo foana mitady an'izany foana fa ny eo ampelantanany ireo no mena azy tsy afaka anao mihoatra an'ireo izy hatreto aloha nareo amin'izao fotoana izao maheno ohatra hoe vahaolana entina anarenana n'ilay orinasa jirama mihitsy hoe efa misy ino moa zany hoe politika efa mandeha any fa vahaolana solution ahafahana manarina le orinasa jirama efa misy mandeha hoe any ankoatra n'le resaka le hoe fanovana sata sy ny resaka hoe subvention. Ny zavatra ambarana tsy hoe zany maly ihany na fako maly fa ny hoe anarina ny orinasa jirama foana fa zay le mahatonga anay miezaka zany manantona ny fitondram-panjakana hoe ny zava-nisy hatramin'izay zany dia zavatra diso an'le olona any ivelany no mieritreritra hoe zao ny anaovantsika an'io de iny zavatra diso iny no andraisana fanapahan-kevitra de lasa fanapahan-kevitra diso dia lasa zao zany ny efa ranolesa raha tato anatin'ny fitondrana fotsiny atsika de efa nanana ministry ny énergie firy zany zao tsika raha hitanisa ary nanana DG firy zany tsika zay raha samy nanana zelona sainy daholo de isaky ny mandeha zany de hoe équilibre opérationnel de satria zavatra diso le any ary zay mahatonga anay hoe raha tena fantatry ny rehetra le marina ka hovahatsika io de mivaha io ao anatin'izay zany le hoe le jiro ato zany de le stage tapaka le omena mihitsy any tsisy mofo-topaina ray ny anananao zanakao 20 ampinao 5 ianao tsy mieritreritra n'le mofo le mofo ray ihany avy eo anao le mofo-topaina vidinao lafo be zany zavatra zany le tianay am'izay hoe andaotsika hijoro ampafantatra ny vahoaka fa zany lay iainana anao ohatra fotsiny ohatra anankiray zany ataontsika hoe tomobile ny raisina système d'embrayage ny olana am'le tomobile trena be mandany gasoil maninona ny ao anatiny tsy mandeha miditra mpanjifa ao anatiny 500 ny freina menmenina le mpanjifa zao de lasitsika nanova tomobile olona ty efa fantatra fa système d'embrayage de maka tomobile olo sika ty arivo ny freiny olona ray de mizesta zany tsika nafindratsika eo am'le tomobile ray le olona de tsy menmenina ny olona fa lasany izy fa arivo ny freiny tonga ny fotoana tsy araka tsony le mameno an'le 500 isaky ny olona tsy mety io ny fanontaniana de fa maninona tsy amboarina le système d'embrayage de vita raha ato amin'ny jirama izy zany de le système na production zany olatsika io mena olona le izy de avy eo ianao mitondra n'lay mpanjifa amin'ny vidiny mora ny vahaolana tena vahaolana zany de miverina amin'ny jirama tantana ny fanjakana 100 isan-jato tsy maka tombony ahitsy daholy ny fifanarahana raha ohatra moa zany mavita ny fanjakana tsy te hiteny hoe sao de tokony atao projet présidentiel raha anaty jirama ty de mba vita de miarina ny toe-karena fa maninona ny énergie tsy azo atao projet présidentiel ary ny anja de zany le izy hoe tokony eritreretintsika zany hoe misy inona ao am'le énergie ao ka ny efara ty am'le fananganana statut lasa société commerciale izy ary le aka tombony so de zay koa sara ny vahaolana aloha satria betsaka ihany ane ataontsika hoe raha nyresaka hoe kolikoly reto am'izany resaka jirama zany entsika re nyresaka prime exceptionnel nisy listra maro de maro nivoaka nisy olona ny karohana maro mbola tsy hita hoe aiza ny toyany am'izao fotoana zao zany hoe so de olana avy ao anatinareo mpiasa atao ihany nandetika an'io de nareo am'izao fotoana zao rehefa mitady vahaolana le jirama hoe le resafady le fitondram-panjakana hoe aloha de atao an'izay lo privatisena any omena olona de io am'izay io avitra de eo nareo hoe tsy mety aminay ndray zay fa aloha de am'le taloha ihany misy diso kely angamba le izy tato anatin'ny fitondrana zao zany zao aloha de tsy mpiasany jirama foana ny DG fa noresana angamba hoe nisy gasy malagasy fa te hiverina aminao hoe nanomboka tamin'ny 2008 satria va za koa ny tao alohan'ny 2008 malagasy daholo nitondra teto fa raha mahafantatra ray am'izay anao ka tsy nanana dossier tany amin'ny fitsarana de mba teneno zany hoe zay gasy tendrentsika io zany de lazaintsika mpangalatra doly fa ny fitondram-panjakana no manendrenyreny
Zany hoe le fitondram-panjakana ve zany manendry olona efa mpangalatra sa manendry olona mba hangalatra? Ary zay le teneniko anao hoe le fanapahan-kevitra misy anie ny diso e. Zao zany le izy de hoe ianareo fa tsy zany le izy. Zao ary tsika makavaza. Minoana ianao fa tamin'ny avril io tamin'ny herintaona ny voatendry teo. Ragasiny teo efa namorona antsika dossier indray io. De na ny gadra na ny tsoka. Fa namoahana fikarohana. Namoahana fikarohana. Zany hoe aminay zany a efa diso na le fanapahan-kevitra. De mbola mizotra makany any tsika. Zay no mahatonga anay hoe diso ndray io fanapahan-kevitra io. Mety ho tsapandroany anay hoe. Fa ny rahampitso raha afaka pitso ary no avy ray manontolo. De hiteny aho hoe mitovitovy amin'izany anie nanaovana ny Solima. Mangalatra mampiasa mpanjakana, tsy hita ny gasoil, jereo fa lafo be io, raha ho avy ny vérité de prix, zao io. Ary voavaingana mihitsy ny filoha ny teny hoe misy mangalatra. Tsy marina iny fa ina, mino fa hivoaka tsy ho ela ny pirofo. Satria efa mandeha ny fanadiadiana, efa manao fanadiadiana fa tsy marina le izy a, fa zay le hoe misy olona manome zavatra diso any. Ary zay mahatonga anay miady amin'ny filoham-pirenena hoe eno ihany zahay aloha fa tsika ny vitsy mikitra ny irery. Fa ny solitany malagasy anie io izy io e, de novaintsika LPSA izy, logistique pétrolière société anonyme. Tsika zany io zao manao jirama société anonyme, de tsy maintsy hisy mpandrarah ao. De zao tsika zao a tsy mahita hoe inona marina le misy samihafa ve le prix à la pompe. Ary zay raha mieritreritra fa raha ny tantana fanjakana io mety mbola any amin'ny 3,000 any ny litatry ny, satria nampidira tsika mpandrarah aka tombony. De ohatr'izay zany tsika apiditra mpandrarah ndray zany tsika, mety hoe tsy ahita vahaolana ve? Vahaolana tompoko misy. Ary vitatsika io. Fa rehefa ialantsika aloha ny toe-tsaina le hoe manakorotana, fa raha irositsika hoe mba andao hoe mba hifampiaino, andao hoe mba atao. Minoana ianao fa vitatsika mampandrosa. Mety afaka misy sombitsombiny kely ve afaka resanareo ampijery antsika hoe raha eo amin'ny filohan'ny repoblika zany nareo zao de inona no teneninareo anazy? Voalohan'izay aloha hoe tonga de ho de ho resaka statut. Ao zany ny ady hevitra hoe mitondra makaizy io statut io amin'ny fomba famakiny ny tambabe mpiara-miasa azy. Io aloha voalohany ny ady hevitra hoe tena izay marina ve ny tanjona am'le statut, inona marina ny tanjona am'le statut, inona marina ny antony nanaovana an'le statut vaovao io zany. Fa no manaraka an'izay a, eo koa no afaka hitondranay tambabe ny mpiara-miasa hoe ity anie le tena marary n'le orinasa, fa tsy le hoe aratsihina foana ny mpiasa, mangalatra ny mpiasa, tsy miasa ny mpiasa, tombotsoa ny mpiasa be da be, fa azavaina anazy mihitsy hoe atao tonga eo aminazy hoe ny tambabe ny mpiara-miasa mihitsy nge ny tonga eto aminao manazava hoe ity e, fa tsy vaovao tsongotsongona tsongotsongona ety sy eroa no entina hoe anaovana an'le zavatra. Zany hoe eo zany ny afaka mifanazava, ny fanakalo hevitra. Eo izy afaka mitsongo, afaka mpiara-miasa afaka manavo hoe ity marina le marary, inona ny tanjona am'ty, izao ny eritreritra am'ty. Am'izay fotoa zay na mazava tsara ny fifandraisany, tsy misy zavatra mifamoafao eo anelanelany aminazy samy mpiasa ny jirama. Am'izay koa mora aminazy no mitondra ny zavatra makany amin'ny vahoaka hoe hoentina mihitsy le orinasa jirama hanasoan'le vahoaka, ho ampiasaina le orinasa jirama ho an'ny vahoaka, fa tsy ho tadiavana tombotsoa ho an'ny olona oloana. Enary omena 2 minitra avy ianareo a hitondrana hafatra na misy zavatra tianareo ambara amin'ny vahoaka malagasy. Ya, eto zany de todika voalohany aloha amin'ny mpiara-miasa aloha, zay ametrahana fisaorana ny fanohanana sy ny fiaraha-mientana amin'ny tambabe ankehitriny. Io no anherin'ny ny orinasa jirama am'izao fotoana zao sy herin'ny mpiara-miasa, satria tsy manana tafondro, tsy manana zavatra hafa entina fa de fimbonany mpiasa afana miady am'izay, de isaorana be da be aloha ny mpiara-miasa ary alao hery rahalahy isany. Manarak'izay mitodika amin'ny vahoaka malagasy a, ny mpiasa ny jirama tompoko de vahoaka ohatrinareo. Manana fiarahamonina ny aminareo, raha tapaka ny jironareo tapaka ihany koa ny jironay. Ary anisan'izay ny itodian'ny tambabe mpiara-miasa am'izao fotoana zao a, hitsonjovana atsika am'izao fotoana mavaivay sy am'izao fotoana tandondondoza zao. Ary ny farany angambany ana de ny fitodiana amin'ny filoham-pirenena. Vonona ny tambabe mpiara-miasa, ifampiresaka, ifanazava, ifandresy lahatra. Ary vonona koa ny mpiasa sy ny tambabe ny mpiara-miasa anarina ny orinasa ho an'ny malagasy.
ia ny mpiasan'ny jirama arinanja tsy mpanapaka fa mpanome mpamerina ary mpikarakara ny vahoaka malagasy amin'ny asany. Efa ela no ny asa ho an'ny vahoaka sy ho an'ny firenena ny mpiasan'ny jirama. Na izany na tsy zany a tsy ilaozan'izay amarary. Raha izay zany no hoe manahirana hoe misy ny mangalatra, misy ny manodikodina, zay miantso ny mpanjifa. Ndao sika hiaraka anarina fa fananana iombonana izy ity a. Raha misy an'izany de afaka torianareo ne. Ary zay a afaka manome pirofo fa maro anie ny mpiasan'ny jirama efa mikahatra. Maro ny mpiasan'ny jirama voaroka. Rehefa voapirofo afaka miantso an'ny DG nareo ary tiany zany zavatra zany. Tonga de atsoina izy ato misy mpiasan'ny jirama mivarotra jiro, mivarotra rano, mangalatra jiro, mangalatra rano. Fiarah-miasa angatahana amin'ny mpanjifa. Ny fiarah-miasa angatahana amin'ny fanjakana de hoe andao mba hifampiaino isika. Andao isika mba hifampiaino. Fa indraindray rehefa feno ny fahefana na ny vola dia totra ny hoe mety foana le atao. Io na ianao atokantrano ary. De indraindray hoe tsy rehefa izy mandidy fa mety ny atoko. Dia miplafonina moa fitenenana lasa tsy mahita tsony zay tena zavatra marina na ny ataontsika hoe réalité. Ka miantso ny fitondram-panjakana andao hifampiresaka. Tsy olona ray na roa no mitarika ny tambaben'ny jirama fa ny mpiasa 3 arivo. Raha olona ray na roa zany no teneninareo iny le manakorotana tsy marina zany. Tsy mbola nisy hoe nihetsika tahaka an'iny hoe tonga de ny mpiasa rehetra manerina Madagasikara nanao assemblée générale mivantana. Nandeha mivantana tamin'ny Facebook, tamin'ny telefona, nandray anjara ary saika 100 isan-jato daholo manerina Madagasikara. Afa-tsy izay nanao zany service minimum. Dia andao rea hifampiaino fa tsy hifanenjana tady isika amin'ity raharaha ty. Ny farany moa todika manokana zany amin'Andriamatoa filoham-pirenena amafisina fa tsy misy ny resaka politika ambadiky ny hetsika. Tsy misy fanakorontanana amin'ny hetsika fa fitadiavana lalana hiaonana aminao ny voalohany fa indrindra hanampinanao hiarovana ny vahoaka malagasy. Fa hopotika ny fiarina, hopotika ny toe-karena malagasy raha irosotsika io statut io. Ny tena farany mitodika aminareo miantso zay ny FFKM, miantso zay anareo syndika namana rehetra, hanazava aminareo koa izahay ny antony hijoronay mahakasika ity statut ity izay miatraika mihitsy amin'ny sosialim-bahoaka. Dia mino zay fa hanoana anay nareo. Soratoko. Iny ary akasana be lehibe nareo mirahalahy moa zany tonga soa teto amin'ny fandaharana zoiteny eto amin'ny vita lavitra Dreamina ho hitantsika eo ny fivoaran'ny toe-draharaha mety antso anareo ihany zay rehefa misy ny tokony ho zaraina ny vahoaka malagasy satria tena zava-dehibe zay hoe mizara ny vaovao amin'ny vahoaka malagasy zay isika maraka ny lazainareo azy teo moa hoe tolo le raha manana de zay tokoa moa zany le zava-misy ao anatiny zay ny eto amin'ny firenena eny ary faingo kely aloha isika dia andray eo anivon'ny firaisamonim-pirenena isika hanohy ny resaka mahakasika ny fiainam-pirenena amin'ny ankapobeny amin'ity alina ity. Eny ary atao ariny ny fandraisantsika ireny mpiasa ny jirama ireny moa zany dia araka ny fanambarako teo dia mandraindray isika ny avy amin'ny firaisamonim-pirenena iresaka ny ataontsika hoe ny fiainam-pirenena amin'ny ankapobeny. Zava-dehibe ny fenonana zany firaisamonim-pirenena izany ary androany dia manana anjara fandaharana zoiteny satria firaisamonim-pirenena avy any amin'ny faritra izay mandalo eto Antananarivo anatin'ny forum des organisations de la société civile moa zany misy ny andiany faharoa izay tanterahana eto no nasaina hoe ndao mba hiakatra ny fandaharana zoiteny mba hitondra ny hevitrareo avy any anivon'ny faritra amin'izay fiainam-pirenena izay. Ny vahintsika raha anankiroa avy hatrany aloha tonga dia atolotro Andriamatoa Mandiny Raymond. Izy dia avy amin'ny firaisamonim-pirenena isan'ny filoha mpitarika ny firaisamonim-pirenena ny amin'ny faritra Diana. Misaotra tompoko, tonga soa ianao. Misaotra nanampahany gazety zay mbona andray zahay ato amin'ny fandaharana televizion Green Mine.
marigny voasa manokagna etsy mba managna kambara fa ny raha atao hoe miarahaba antsika jiaby mpagnaraka ny radio télévision agny manerana Madagasikara ka raha ohatra voaitsy izy président Zovy zay fa ny tegna mivalaza teo fa mandigny Raymond anarako mpitariky any amin'ny société civile amin'ny fatridiana. Andriamatoa Razafy Manandray be Louis de Gonzague, izy dia filoha nasionaly ny Tafimiavo. Miarahaba tompoko. Miarahaba namana Hariny Anja, miarahaba ihany koa ny teknisianina ao ambady teo, indrindrandrindra fa miarahaba antsika rehetrarehetra izay mpanaraka ny fandarana zoiteny, eo ihany koa misaotra anareo tamin'ny fagnasana izay nay agnaty an'ity fandarana zoiteny ity. Ena rehefa ela be no mananiry hoe isy firaisamonim-pirenena avy any amin'ny faritra mba hiakatra eto amin'ny fandaharana. Fanontaniana tonga dia apetrako voalohany. Ahoana ny fahitanareo ny toetra raha-pirenena, ny fitantanana ny firenena amin'ny ankapobeny amin'izao fotoana izao? Raha zahagna zegny ny toedra raha-pirenena tena malagasy antsika jiaby mahita marigny fa satrony mitondra fa kosa anjarantsika zegny anjaranay toana amin'ny société civile mba hita fa tegna somary karaha henjakenjagna ny raha toedra raha-pirenena eto Antananarivo amin'izao fotoana tsy volagna tsy jirama ohatra ny clignotant miteny maty velogno za koa filaharana amin'ny station d'essence jiaby Antananarivo filaharam-be donc miezaka fanjakana fa togna ampiany bebe koa ny ezaka ataony zegny mba andamina satria efa ambony loatra zegny ny fiainan'ny vahoaka zany raha ohatra tsy voagérer raha roe jirama ndraiky solika io zegny miteraka olagna agnaty fiarahamonika nefa ezaka nataondreo zay tsara ampiagna ndraiky fa tegna mbola seposepotro hitako tagnatin'ny efatrandra 10 andra teto Tananarivo zay tegna nay nahita fa tegna fa sahiragna de sahiragna olo amin'ny resaka jiro sy soliky amin'ny toby fandafosagna soliky regny. Raha miresaka hoe Tafimiavo indray dia tsaroako tamin'izany mbola niasa tany Antsirabe dia manome lanja ny vondron'olona ifotony zany Tafimiavo zany ary le fitantanana eny ifotony ny arena Voajanahary sy ny maro samihafa. Hono Andriamatoa filohan'ny Tafimiavo isan'ny mpikambana ny firaisamonim-pirenena ianao ohatrohatry ny ahoana ny fahatsapany ny mponina eny ifotony ny atao hoe fampandrosoana any Madagasikara amin'izao fotoana izao? Raha ny fijery ny fotony dia iveriko fa ho an'ny malagasy rehetra angamba tsy dia ny fotony rery dia araky ny teny raha teo hoe somary mafanafana ary miasaritra hatragny ny fiainana ary magnaporofo an'izay ny atao hoe hatragny amin'ny resaka tsy fandriam-pahalemana ary tafiditra tanteraka ao agnatin'ilay fiarovana sy fitantanana ny arena Voajanahary atao ataon'ny fokon'olona indrindra agnatin'ny mpikambana Tafimiavo satria ny Tafimiavo zany dia hoe tambazotra ny fokon'olona mitantana arena Voajanahary. Misy porofo lahatra tenenina iny zany zao atao hoe taty amin'ny distrikan'ny Moramanga ty zay nisy filohana VOE anankiroa zao maty. Tagnambanja nisy mpisafoala no doran'ny mpanao saribao agnaty ala ary izy tonga amin'ny hôpitaly teo dia mbola nisy saika nisy nanafitra koa zay moa sendra Tagnambanja tamin'ny fotoana io maro zany zahatra miseho ka manoloana an'izay dia somary trahatebiteby zany ny fotony indrindra moa fa misy an'ity zavatra mbola mafana zay tena anisany mandreraka eritrehetra ty lay fanapozina anaran-tsakafo ty zay anisan'ny atao hoe anisan'ny angaviana zany io aloha ary anairana ny mpitondra fanjakana mahefa mba hamoaka ny zavatra tena marina haingana satria lasa mitaitaigna zany ny rehetrarehetra ao agnatin'ny tiraharaha ty hoe inona marina ny antony inona marina satria hatramin'izao zany hita hoe misy fitarazoana ihany izy taigna moa zany tsy ao agnatin'ny manam-pahaizana fa raha ny eritreritry ny fotony dia hoe tokony ao agnatin'ny fotoana fohy dia hivoaka zany ny résultat na ny fanaovana analyse an'ireo hoe inona ny nahatonga an'ilay fanapozinana ka io zany dia anisan'ny tena takina malaky dia malaky ary io angamba tsy zahay société civile rery no mitaky azy fa ny rehetra mihitsy fa mampitaitaigna le izy satria aigna tokana ny aigna eo amin'ny ankapobeny indray zany amin'ny lafiny atao hoe fitantanana dia heverina fa tsara ny ametrahana ny fifampitondrana bebe koa na hoe gouvernance tokony velatra ao agnatin'ny
fifampiresana zay satria mafana be ny resaka atao hoe fangalanana tany fijerena eto Madagasikara amin'izao fotoana zao a, indrindra ihany koa reo filazana fanaovana orinasa amin'ny toera mety efa voary raisitsika zany zao ny nosakatia zay za moa tsy hoe ilaza teny alohan'ny vazana fa eo ny olobe bokany a, fa reo olobe fokony olo fakatia efa hatramin'ny fahatany jasy ny tao a, de androany izy ilazana hoe esorina tamin'ny toerana misy anazy, manahirakirana ihany zany raha ny fomba tena malagasy, ary ny tany koa de natao antsika malagasy, ka ao agnatin'izay zany tena mila fifampiresahana ny fanjakana, ny mpitondra fanjakana moa zany fa tsy hoe fanjakana sy ny fokony olona iny fotony a, indrindrandrindra fa anjara ndraiky ny firaisamon'olom-pirenena moa zany zay hoe mampiaona mitondra ny hetaheta ny an-dagny sy ny ankilan'izay a, fa ny zavatra misy hatreto manko zany ny tena mafana dia zavatra efa mafana efa misy zay vao fantatra de lasa tsy matoky koa zany le iny fotony zavatra misy satria tokony misy fampiresahana diny mialoha rehefa hanao zahatra, fa tsy hoe tsy tia fandrosoana zahay, tsy tia fandrosoana le fokon'olona, fa tokony misy mialoha le fampiresahana mba hisian'ny eritreritra tena mazava tsara ary ipetrahan'izay fangaraharana zay. Efa natsidiky ny filohan'ny Tafimiavy teo ihany Andriamatoa Mandiny Raymond mpitarika ny firaisamonim-pirenena any amin'ny faritra Diana. Ono atopoko, inona marina moa zany zao ny tena zava-misy mahakasiky ireo nosy kely any amin'ny faritra Diana reo, inona marina ny tena fototry ny olana ary inona mampatonga ny firaisamonim-pirenena manao antsoavo amin'izao fotoana zao? Misaotra ny fagnontaniana zegny marigny avy amin'ny faritra Diana marigny tegnanay, ary tsy diso anareo raha magnontany ino raha mandalo amin'ny faritra Diana, et surtout mahakasiky ireo nosy maro magnodidigny amin'ny faritra Diana io. Valiny angamba tsotra de avesagna fagnazavagna, tsy ampy ny fangaharaharagna ataon'ny mpitondra amin'ny vahoaky fotony. Zany hoe lasa mipetraka tsy ampy le tokiny fokon'olo ifotony amin'ny fitondram-panjakana satria raha tsary nisy hatr'izay nanjary nisy izao. Efa voalaza fa efa manjato taonony ny mahery pitrahan'olo amin'ireo nosy maro zay misy any faritra Diana, tsy voazaozao. Bakô tsy vahiny maro navy tao fa no fisian'ny fampandrosoana zay tsy mety tsy mifangaro fa ny vahiny fa efa anjato taonony mahery zany ny fisian'olo mipetraka tao. Raha ohatra ka fanjakana mahatsiaro fa misy raha ahafaha hampandroso marigny amin'ny toerana amin'ireo nosy ireo, mila misy firesahana mahatry, fifandrisian-dahatra, tsy hoe mandresy lahatra fa fifandrisian-dahatra, dikan'izay tsy fanjakana volagna tsy maintsy atao ary tsy vahoaka ny volagna kaza atao. Zay kaza atao ndraiky tsy maintsy atao zay mila mifagnatony ino maromatry resagna hita fa mahita za fa le gouvernance entre ny communauté ndraiky fitondram-panjakana azoazegny tsisy. Zay ny tokony misy ary zay natonga zay société civile tokony misy ary mangataka an'izay rehetra asieva table ronde. Ary bakô magnontany azovy moa opérateur na promoteur lazantsika izy azovy olo hitondra orinasa eo tsary hainy vahoaky ifotony. Tsy mety boka zay raha fanjakana zegny tegna mezy lalagna tokony le opérateur io magnatony ifoto satria izy nge niara-honigny eo. Akory matona hipetraka amin'ny tany tsy fiarahamonigny aminao. Miamby fitondram-panjakana Antananarivo anao zegny higardenao fa le fiarahamonigny misy anao zay fa tsy raharaigny. Zay ny maha-malagasy atsika mahay mitandregny pardon, mahay mitandregny afaka mifampizara mandeha fampandrosoana. Tsy fosambana ange nisy fampandrosoana napetraka ny fitondram-panjakana fa kosa mila petraka ary amin'ny teknôlôjia misy amintsika zio ty mahay mitombo zegny ny fahaizana zanak'olombelona, mila misy tsy mila dignany mpitondra fanjakana fa fahefagnany vahoaka ny amiagna mpitondra fanjakana. Rehefa mpitondra fanjakana misy zavatra ataony amin'ny olo nangadrahany fahefagna mijotsoa tsy managna andra magnazava ny situation misy izy koa misy raha tiandreo atao. Tsy sola-dala malegny fampandrosoana, tsy solo contre fampandrosoana fa mila mazava ino anjaran'ny communauté de base, ino anjaran'ny collectivité, ino anjaran'ny fitondram-panjakana foibe. Zay mila mazava agnatin'ny zavatra raiky fa tsy voilà zay to hagnano raha de mandeha non. Atsika fotoagna mila misy fampiresahana, tsy mila top dome zay tsy mampandroso firenena, mangataka olo jiaby hoe mila misy fifagnataogna ary tokony tsy maintsy magnano zay ny mpitondra satria fahefagna na mindrindra amin'ireo
tokony mba ampodindroa feedback mandeha agnotananareo zany amendreo fahefagna mitondra ino raha tokony ataotsika tsy misy zany fifampiresahana am'zao sisy fampiresahana atao tsy ampy ohatra ny sakaty zay maire mety nandeha tany fa tsy ampy tsy karaha zay le modalité fa modalité misy fomba maro ny tokony atao tsy adalo lo sakatia tsy adalo lo simitsio tsy adalo no siranja olo mamelon-tegna agnatin'ny velon-tegna aloha dia fa mila misy approche mazava am'le olo afaka mazava tsy mila atao tsindry tsy mila tsindry fa fagnataogna maha olo pirenena rô mampitondra firenena magnato na niveau-na collectivité zany na niveau national zay mila misy fifagnataogna mazava tsara satria niveau collectivité nge tsy afaka miara-maizan'ny pouvoir central ny pouvoir central tokony miaraka amin'ny collectivité magnato mivondron'olo fotony magnazava sy tao fivondron'olo fotony nge afaka misaigny fa tsy hoe olo tsy afaka misaigny mila misy fifagnataogna akazy atao hoe zay mpitondra zay tompony état de atao non alohatsika mifagnato fa malagasy anareo malagasy atsika jiaby managna zo feno amin'ny tany Madagasikara ny zava-misy koa amin'ny akapobeany firaisamony pirenena te an-tany hoe atraiza marina moa ny tena herinareo satria am'izao fotoana izao rehefa miteny ny firaisamony pirenena dia sokajiana ho mpanakorotana na sokajiana ho mpanohatra fampandrosoana mpanohatra n'lay tetikasa tiany fitondrana atao tohatry ny karazany hoe ny fitondrana te tonga de ametraka fotsiny hoe io ary le tetikasa ho apetraka ela izy fa firaisamony pirenena tohatry mila avaly ia ny anjara andraitry ny firaisamony pirenena am'zany de zay hoe mitondra ny hetaheta ny avy ny fotony ary mampifandray ny mpitondra fanjakana sy ny vahoaka zany indrindrandrindra fa mitondra n'lay tolo-kevitra zay hoentina hamahana ny olagna raha eto amin'ny firenena matetika tokoa de mitranga zay hoe raha vao miteny ny firaisamony firenena de hoe mety hoe mpanohitra malaigna fampandrosoana misy miteny tsy nrehetrarehetra no miteny an'izany aloha fa misy sasatsasagny am'ireo mpitondra zany no miteny an'izany dia ny azo agnanavana azy angamba dia mandinika zay hoe sao de le mpanao politika aty mpanao politika zany no mitondra le mpanao politika mihitsy tsy mahay lala n'lay anjara andraiky ny firaisamony pirenena fa ho eritreretiny hoe mitovy amin'ny mpanao politika mitovy agnaminy firaisamony pirenena ka eto zany zahay dia magnamafy hatragno ny firaisamony pirenena hoe tsisy raha ny soatoavina malagasy zay eto Madagasikara dia ao agnaty fifampiresahana ao agnaty teniera no ahafahana manatanteraka zavatra maharitra fa tsy vitany amboletra io tsy vitany hoe atao tsapatsapana da rehefa manohitra lefokon'olona zay va hoe andao iresaka atsika fa eo aloha zany voalohany manomboka zavatra zany voalohany ianao zavatra de efa miresaka diany miloha zay no tsian'lay tompony andraitra agnatoerana be ny tanàna ny député ny service technique sy ny sisa indrindrandrindra fa lay olona hanao ny tetikasa araky tenen'ny raha lahy teo hoe mila mifampiresaka vo rehefa hanao taoko hoe lagnonana ny gasy na fety ny gasy de tsy maintsy misy zany dinidiniky mailoha dinidiniky ny mpianakavy zany zay hanatanteraka lay lagnonana eo raha laiky ohatra vita le dinidinika zay vao miditra ao agnaty programa de samy mahazo ny rehetrarehetra hoe ny anjarany anina mamony ny omby ny anjarany anina miatoka ny vatsy ny sisa ka tokony hatao an'izay koa zany le fampandrosoana fa tsy hoe tonga de hoe ty tsy maintsy atao agnanina fa mampandroso tsisy olona tsy tia fampandrosoana zany eto fa ile fomba fanatanterana tokony mametraka an'izay gouvernance na zay fangararana zay ary ao agnaty teniera manatanterana azy zay no ataon'ny société civile fa tsy mitovy amin'ilay atao hoe fanoherana ataon'ny mpanao politika politicienne zany hoe rehefa miteny zany zahay de mitondra vahaolagna hoentina amin'ny hanatanterana ny asa tena atao zay ngamba ny mety tsy mazava amin'ny taoko hoe mpanao politika sasatsasany amin'izao fotoana zao moa ny société civile zany tonga maro be nareo eto Antananarivo am'izao fotoana izao inona marina moa ny tena tanjonareo zany le tonga be de be eto Antananarivo ny fampalalam-baovao rehetra ny zaran'zany ny ariva teo isan'izany koa zahay teto amin'ny fahitalavitra Dream fa inona ny tena tanjonareo zany am'izao fotoana izao inona marina ny tena tianareo ovaina eto amin'ity firenena ity tegna tsara sujet-nao zegny satria ny voreto marigny ny société civile jiaby maneran'ny Madagasikara antony zegny
société civile tsy natao hitsikera fitondram-panjakana. Société civile mitondra apport hagnatsarany fitondragna mitondra ny firenena satria agnatiny olo-pirenena zay ny société civile. Donc zay navety zao atsy mavatra antsinana andrefa mba hikoragna hidinidiniky ino tsy nety ino ny mety magnano évaluation taoriany taogna roe lasa telo 2023 nisy natao amy café de la gare tary ny andiany voalohany forum société civile jo 2025 nagnano andiany faharoe tagnatin'ny taogna roe zay ino raha nisy ino raha tokony ataotsika ino fagnatsaragna ino apport andesin'ny société civile mba hampiroboroboagna hagnatsaragna ity firenena ty tsy volagna fa zay société civile koa tsy mandray karama ny aucun karama ny ariary fa mitondra pornay zahay amy tany sy ny firenena bako tsy mitaky anjara tsy mitaky anjara hoe raha tsy atao zay tsy magnano zay zahay mitondra amy fitiavagna amy ty tandrazana zay tsy mivolagna marigny mitondra amy fitiavagna amy ty tandrazana ary angaviany koa nyreo ja mitandregny na ny mpitondra na olo andesy mitondra ambavaka mitondra ampitiavagna ty tandrazana fa tsy natao brosse dance ty ho antsika amin'ny intérêtsika ho antsika ho intérêt lovainjafa tsy atao ambava atao am fo raha ataotsika amy firenentsika mila ataotsika amy fo ilovain ino matao hoe lovainjafy ino ma raha lovainjafy atsika koa samy maka ho azy rako bolagnina afaka ankaramanja samy tsy mety fa atsika tsy mety mitandrina tsy lazaigny fotsiny hoe noavyny firenena fa manomboka atsika jozy na ny mpitondra na ny société civile na olo andesy nino anjara brika apetsaka atsika amy tany sy firenena mba ilovainjafy tokoa fa tsy atao ambava le izy ke ny société civile mivoreto zao magnano partage mikaiky technicien mikaiky service mpanjakagna mi opérateur économique mba ino raha hita fa tokony mety na tsy mety andesigny toko tapaka vilagny tombilagna zay tsy mety aremigna ary mankia le olo diso manketsika izy koa fa tsy mety toy ny nama mankia satria tany ty iaraha managna malagasy anao malagasy za malagasy jiaby managna anjara brika andesika hoe ino anjara brika andesika mba ilovaina manjafy ty tany Madagasikara za la perle ke tsika ny anty manjary mipelaka tsy mety mitsy fa tsara zegny ary zay société civile tegna ny modèle amizay zavatra zay ary namvolagna anao tary nitsindriana hoe mpanohitra atsika gasy ma tsy mazaka le gouvernance rehefa agnatina gouvernance ka lezenao fa manotry zay tsy manotry fa tia hita raha marigny zay koa tsy marigny hiezaka atsika jiaby mitadia ino tokony ataotsika mba hisiany traçabilité ny trano ataotsika hoe mandray tombotso mivantagna ny vahoaka tsy mandady ary agny fotony tsy ambony latabra mihitsy olo azo tombotso iveritsika fa ny vahoaka 80% agny fotony zay tokony mahazo anjara briky amin'ny asa ataotsika zao farany a ta 1980 misy mpitondra teto ny volagna 1980 nakabaro ankizankehitrio panangana ny avy nous sommes 2025 ankizankehitrio zahay tamizay fotoana à l'âge de 25 ans 26 ans tamizay tanora zay mahita fa tsary niova amizay zavatra zay ary mbola mitogna olo hitondra hagnaetsika atsika zao près 50 ans koa akeura atsika jiaby handaty atsika zao fa tokony mivoatra ary magnentana ny tanora amizay fotoana hoe mandresa anjara fa tsy miambigny tolorana fa tsy miambigny tolorana fa mandresa anjara fa firenena antsika fahatatsika tsara am'zany ary hoandre tsy mahay lala dia raha ny harena voajanahary eran'izao tontolo zao ny jerena dia ny 5 isanjato zany a dia tsy misy afa-tsy eto Madagasikara zany hoe tena zanatany malagasy zany 5 isanjato ny harena voajanahary mpe eto Madagasikara eran'izao tontolo zao reo zavatra reo de anisan'ny mampiavaka atsika ary tokony atao hoe hometsika lanja hampanakarena ny malagasy ao agnatin'izay ihany koa ny tany zay ndresantsika teo a dia raha ny zavatra misy anefa zany zao raha manao tombana tagny amin'ny première édition ny forum ny société civile tamin'ny 2003 sy atao amin'ity 2025 ty a ao agnatin'ny 3 andro a dia mihakorofagna ihany lay atao hoe tsy fahombiazana satria inona le tsy fahombiana satria zany lay harena voajanahary tokony ho an'ny malagasy a lasan'ny olombitsy na hoe lasan'ny vahiny afa-tsy hitentsika le fanondranana tsy ara-dalàna reo karazagna sokaka renan-dranomasina ny arena kibony tany zay sesisesilany raha iny zavatra iny tokony ho an'ny malagasy tompo-tany lay tamberina ndraikitra dia reo zavatra reo zany no iatsoana ny mpisehatra rehetrarehetra hoe ahoana ny hagnarena anazy zay le atao eto hoe fampiresahana ny sandroko teo hoe fampiresahana mitondra fanjakana fampiresahana amin'ny secteur tsy miakina indrindrindrindra zany fa izahay firaisa-mony pirenena samy firaisa-monena
ahoana ny hagnatsarana an'ireo tsy mety ireo satria lay mba petrahany fitantanana alvainjapy ho an'ny harena voajanahary eto Madagasikara fa tsy ho an'ny visenisa na ho an'ny olombitsy dia aorianan'izay zany a dia ny hanagnana ny paikady raisana satria raha himbonany ty raha ikambanany ty raha ty dia samy mandray ny andraikiny amin'izay zany a ireo mpisehatra rehetrarehetra aorianan'ilay forum fa tsy vitany hoe nanao forum atao Antananarivo na Fivoriam-be fa anankiroa dia samy itagnatagna vavana samy anao zay tiana atao fa mila mifampiresaka mila mifanatanteraka ny asa satria samy manana ny andraikiny daholo ny tsirairay fa ny fanjakana dia mpitondra fanjakana dia mpitarika izy zany fa indrindra fa ny sehatra rehetra zany a no miara manatanteraka ny asa ary mifagnaramaso indrindrandrindra fa avy eo iza nanao ny andraikiny isaorana am'zany fa raha ny androandroany voalohany resana ihany angamba satria nisy tao ny atao hoe solotaignan'ny député nisy solotaignan'ny ny STD solotaignan'ny atao hoe mpanohana ara-bola ihany koa indrindrandrindra fa reo secteur tsy miakina dia tsy resahana tsony zany ny firaisamonim-pirenena raha ny adi-hevitra tao dia tena nafana ary mahavelo-panantenana ny adi-hevitra zay natao tamin'ny mpisehatra rehetrarehetra ary inoana fa ireo député zay atao hoe tonga tao reo dia hiresaka amin'ny namany rehefa tonga agny amin'ny satria maro dia maro zany reo lalàna zay tokony holaliana zay tokony havoaka manoloana ny fitantanany harena voajanahary zay efa tsy mifagnaraka tsony lalàna teo aloha fa mila ovana mila hatsarana ny lalàna mba hahafahana hitatana sy handrindra ny fitantanany harena voajanahary fotoana zao ary anjaran'ny député zany. Mahafinaritra ny miresaka aminareo mirahalahy ny fotoana koa manapetra ihany fa zao omena 2 minitra avy anareo am'ty na hitondrana hafatra am'ty fandarantsika ty zany fandalovana ihany koa eto fandarana Zoiteny. Ia, ny fandaharana Zoiteny ma tegna nahazo ny teny marina zay fa zay zay misy message tegna ampitegna ho an'ny vahoaka malagasy rehetrarehetra mihitsy zany hoe atomboko tsika baka amin'ny fitondram-panjakana miangavy zahay ry mpitondra fanjakana io mangavy zahay mba asiavanareo fifagnatognana mba ahitantsika marimatry resaka zay mba hisain'ny développement durable eto amin'ny tany sy ny firenena kaza raisinareo mpanotry ny société civile raisy fa mitondra opportunité ny mpitondra fanjakana fisian'ny société civile satria magnamora ny asa atao ary maro asa ataon'ny société civile zay magnamia sehatra malalaka amin'ny fitondram-panjakana mba pour le bénéfice ny mpitondra zay ny asa ataony tsy bénéfice ny société civile fa bénéfice satria ny ministère tsiraikaraiky zay mifanandrifa amin'ny activité-nay zay magnamora izy zay donc hoe ny engaviagna zay atsika mpitondra karaha zegny atsika ny communauté normal be nareo raha manotry amin'ny zavatra tsy mazava aminareo amiagna sehatra nareo manotry koa raha tsy mazava satria mila mazava entreprise ny fitondram-panjakana na ny opérateur économique mipetraka ge tsy mety hitrandraka fanahana ty amin'ny alalana fanazoan-dalagna fanjakana fa fanjakana mpagnamia lalagna zay takiny mba hagnano fifagnatognana tsy voatery magneky ange ny communauté tsy voatery tsy magneky fa zay fifagnatognana zay ahitantsika lalagna raiky hisen'ny durabilité ny développement zay apetraka amitsika eto fa ilovain-jafy tanteraka izy raha ohatra ka misy zany. Ny amaragna anazy angamba aloha dia isaorana aloha voalohany ianareo to hoe tompony andraiky ny serasera ary ho an'ny tapiny manokana zany dia nisan'ny magnome lanjany zay resaka fagnomezan-danja ny serasera izy isaorana anareo zany zay ny antso anay nanasanay faharoa sady famarana ko azy dia miantso ary ho atsika malagasy teratany mila mifampita vaovao sika ary vaovao marina fa tsy vaovao tsaha matetika koa zany misy magnely tsaho ny sasagny mety hoe agnorotagnana zavatra fa mila manao an'izay zany tsika faharoa dia mila ny firaisa-tsaina sy ny firaisan-kina ny malagasy satria ny tany dia ny malagasy fa ny tany dia tsy ho an'ny vazaha mihitsy efa napetraky ny zagnahary amin'ity nosy ity tsika amin'ny toerantsika mila magnome lanjan'izay firaisa-tsaina sy firaisan-kina zay zany ao anatin'ny raha raiky ambanana farany dia farany dia miantso zany zahay aloha zany ny to hoe ireo mpitondra fanjakana amin'ny fanatanterahana ny fampivoarana eto Madagasikara mila manome lanja ny sotoavana malagasy tsika inona lay sotoavana malagasy nataon'ny malagasy fahazay ary mbola toy atsika
ilay teny era na ilay teny fampiarahana reha manao zavatra ary le zavatra atao a indrindrandrindra fa ho agny amin'ny tombosoa imbonana ho an'ny rehetra zay angambana marana de makasitraka tompoko. Enery makasitraka anareo ihany koa ny vahiny teto amin'ny fandarana zoiteny misaotra betsaka na maly ny antsona de falidalina ihany ary ny andro a ianareo koa mbola be ny andraikitra fa dia tsy tananareo ela fa izay ihany koa tompolasy tompovavy no marina ny fandarantsika aloha tamin'ity androany ity manome fotoana ho antsika indray ny fandarana zoiteny amin'ny herinany io toy izao veloma tompoko.